Alakamisy ny Fenoarivo, Aiza ny fivoaran'ny tanàna tao anatin'ny 17 taona izay. Efatra amin'ny fahagola no nisin'ny tsena teto Alakamisy. Toerana nisy tsena teo amin'ny fanjakan'ny merina isaky ny Alakamisy ny teo Fenoarivo io. Tateoriana dia nanjary nisy tanàna niforona ka nantafapetraka mandraka ankehitriny ny anaran'ny tanàna hoe Alakamisy ny Fenoarivo. Mbola voatazona mandraka androany nilaza ny tsena isaky ny Alakamisy. Mifanitsakitro hatrany manko ireo olona tonga mietsena sy mifanakalo ety na ny mpividy na ny mpivarotra. Iray amin'ireo mpivarotra maro pahafantatra eto i Ramatoiary. Nandritra ny 70 taona izy no efa nivarotra ny voananana izay jifain'ny tantsahatra ny ivelan'ny komuna Alakamisy. Ety izany malaza hoe fivarotana masomboly. Dia hatrany talata ny volonondry, hatrany tanety kely, hatrany Ambotrimanjaka, tonga ety daholo mividy masomboly. Raha vao fotoana ohatran'izao zany ny anay zany tsy dia mandeha fa le voly tanety mandeha zany hoe le voly tanety io ohatran'ny hoe katsaka tsaramaso fa le zarizaridaina mandeha foana andavanandro fa mandeha tsy kelikely. Efa nandritry ny 70 taona hatramin'ny tena nanambadiana zany efa io fivelomany. Izy ny tena marina tena mahavelona tsara fa ny olana sedrainay zao tamin'iny confinement iny tena enjakenjana kely satria le tsy afaka mivoaka. Ny anay zany tonga amin'le fitenenana hoe mitrongo voahomana dia raha vao tsy mandeha dia tsy mihinana. Satria le entana tsy misy hoe entana tena ray manontolo fa any amin'ny fakana entana ihany koa zay mbola manao versement. Saika ao amin'ny tsenana Alakamisy avokoa no ahitana ireo karazana masomboly ilaina amin'ny fambolena tahaka ny vary, ny voamaina sy ny haninkotrana azy. Olana sedrain'ny tantsaha-mpamokatra ireny masomboly ireny ny tsy mbola fahafehezana ny rano ho an'ny tanimboly. Fa izao any Amerika tosika maka masomboly alkovera dia vary tony anay nambolenay. Dia ny vary tanety tany Amerika tosika tena sarotra be ny fakana anazy satria tena ohatra zao hoe manana vary ty zao dia ivona be tsara ny tokotany zay vao manao an'ity indray tsy aza fangaro mihitsy dia sahirana ny manamboatra anazy dia na vidiny koa raha dia mba lafolafo araka ohatr'izay. Fotoana ohatr'izao fa mirotsaka ny orana volana oktobra manomboka volana oktobra amafy vary ny olona. Dia izao mandeha ny tatatatreny aminay mampiakatra ny rano be ny aminay izay izao ny olana anay satria miakatra be ny rano dia tsy mahavanona mihitsy ay dia lasa miakatra be hatrany vidin'ity zavatra ity. Rehefa tena mandeha izy dia malany farafaratsiny 5 kitapo 9 kitapo ny kapoaka tsy fatako intsony rehefa tena mbo mandeha rehefa tena mirotsaka ny orana. Ny ankamaroan'ny vokatra amidy ao amin'ny tsenan'ny Alakamisy ny Fenoarivo dia zavatra ambolen'ny mponinao ihany. Misy fiatraikany betsaka amin'ny fiainan'ny tantsaha ny tsy fahatomombanana ny fotodrafitrasa ho azy ireo. Legioma no midinay dia mamboly fa le rano tsy misy. Rano tovozona amin'ny zinga no ambolena an'le anana. Karama amin'ny tanangata ny rangahanay mamboly ny rano tsy misy. Dia zao zao mba olona mitondratondra an'ireny ety tsisy tsena mihitsy aloha satria hitanareo le niboka le miditra tsy misy. Zao ny tena vao mitady le tsena le mpivarotra betsaka ny tsena tsy misy. Ity rangahy iray ity indray tsy mikasonjo ambolena no amidiny eto amin'ny tsenana Alakamisy. Hatramin'ny tamin'ny maraina ka mandrapahatoandron'ny andro 20 toko amin'ny 500 ariary no lafony. Misy fikarakarana manokana ireo tsy mikasonjo ireo. Mialohan'ny varotana azy, vokatra isan'ny mampiavaka ny Alakamisy amin'ny komuna hafa ny sonjo. Zavatsarotra ny famoaham-bokatra indrindra fa tao anatin'ireny fihiboana ireny. Tsy vitsy tamin'ny tantsaha-mpamboly sonjo no tafiditra faty-antoka. Dia ny indray fototra ireny efa tena vokatra ireny misy 7 kilô indray fototra. Fa izy aloha zany enjakindreny ihany manao azy fa zany hoe efa miakatra izy tsy mamono antoka. Le mampandeha vokatra izany dia miondrana le vokatra miondrana le makany an'le komarianina. Lefa mambokatra zany tamin'ity tsy nety mihitsy satria nisy an'ity le filotomaty zany dia tamin'irain'le
le mpiantoka le vokatra aty tsy nisy le ramadata amin'ity dia tsy afaka miondrana le vokatra dia ety fotsiny tômôbila tsy misy dia ambakainy manam-bola fotsiny eta amin'ity taona ity zay tsy afaka tsondrazany Antananarivo satria ny tômôbila tsy misy. Mamola vola ny fiainan'ny Rajan de Dieu ny fambolena. Isan'ny nahazo tombony tamin'ny fiofanana nataon'ny fitondrana tamin'ny taona 2004 tao amin'ny commune Alakamisy izy izay nahafahany nampivoatra ny paikady mpamokarany hatramin'izao. Aiza ny akon'izany ankehitriny. Tamin'le aniny zany dia misy an'le teknisiany ireny manofana zezika dia manome popy izy, manome masom-boly izy, dia manome zezika izy. Dia le zezika potaky tsorono no atao le ravikazo dia atao amin'ny lavapako dia avela hitsika eo tamin'ny firy iny zay tamin'le fitondrana valamanana iny. Izao le olona zany tsy miverina tsony mihitsy, ilainy aloha le iziko izay olona mamboly eky. Hita ao amin'ny tsenana Alakamisy ihany koa ny entana maro hafa tahaka ny asa tanana toy ny lamaka, ny sobika, ny karazana panie vita ny tantsaha ho an-toerana ihany. Voakasiky ny voka-dratsy ny fihibohana avokoa ireo sehatr'asa rehetra tsy ankanavaka ireo. Tao anatin'ny vanim-potoana nampandeha tsena no ny katson'ny toedrara teto amin'ny firenena no ny fisian'ny ame anara-pahasalamana. Amin'izao indray na dia efa manomboka misokatra aza ny lalam-barotra ireo tantsaha efa vitsy ny mpanjifa. Ny arrosoir dia asa tanan'ny mponina avy any Alakamisy ny Fenoarivo ihany koa. Eo anelanelany volana Mey ka hatramin'ny volana Oktobra ihany nefa no tena be mpanjifa izy ireny raha vao miditra ny fahavaratra dia zara raha misy mpividy. Iza tokoa moa no anondraka tanimboly amin'ny andro fahavaratra raha mbola misy koa ny orana. 20 taona zao nanaovako anay. Ny taloha izy mora fa zao izy nesonitra kely fotsiny. Any amin'ny garage any amin'ny mpandoko ireny izay no makaka akora fanaovana azy. Raha asa vitandray andro zao 12 singany. Mpamboly no tena mpividy azy. Fa rehefa tena mandeha izany dia mpiantoka no mandray an'le sininay rehefa tena any. Maroatra zao maka izy zao tsy mandray tsiny le mpiantoka. Ny voatabia, ny fraise tsy vokatra avy ao Alakamisy ireo fa entin'ny tantsaha avy any amin'ny commune hafa manodidina. Ny fraise indray dia fokontany Anjoma Fanamina ao amin'ny commune Ambohijoky no tena mpamboly azy. Sarodalana vao tonga eny an-tsena izy ireny kanefa tsy maintsy izay no hatrehana raha te ahazo vola. Zay mpamboly fraise avy any Ambohijoky dia manana olana be mihitsy zay amin'le resaka lalana. Le fitaterana an'le vokatra satria mandeha tongotra adiny-droa zay vao tonga amin'ny tômôbila dia zao tonga avy indray mbola miampitany roa zany zay vao afaka tonga aty an-tsena. Ny vidiny anefany tena indraindray zany dia tena mampalahelo be ny vidiny satria tena mora amin'izao. Ny tena olana sedrainay dia momba ny amin'ny zezika, fikarakarana an'ilay izy zany dia tena olana be mahitsy. Mila tosika eo amin'ny zezika zany ny fanafody, resaka ny lalana dia zay zany mila tosika ary tena mba miangavy amin'ny fitondram-panjakana mihitsy zay raha mba azo atao. Ny taona 3 no lasa commune ambanivohitra ny tanàna Alakamisy ny Fenoarivo. 410 kilometatra miala eto Antananarivo renivohitra no diavina raha hiazo an'ity commune ity. Ao anatin'ny distrikany Atsimondrano no misy azy ary mbola tafiditra ato anatin'ny faritra Analamanga. Manodidina ny 7,4 ny mponina ankehitriny. Any amin'ny ilany avaratry ny tanàna no ahitana tantsaha maro anisa izay mivelona amin'ny fambolena sy ny fiompiana. Manodidina ny 9,1 ny mponina ao amin'io ilany avaratry io ihany. Fanohitra ho an'ny fampandrosoana ny tanàna ny fananany tsena lehibe izay ambohi-piaona ny mpandraraha rehetra tsy ankanavaka na maventy na madinika isan-kerinandro. Ny aty amin'ny ilany avaratra moa zany dia efa misy an'ilay fitomboana be satria manamorona ny lalam-pirenena. Ny eo amin'ny lafiny akomam-borona dia izay io ny tena nisan'ny tena mampalaza ny tsenana Alakamisy rehefa Alakamisy. Satria raha ny ariary zato indraindray tonga rahetsy efa misy zany ny vorona akomam-borona mivoaka tao. Raha mahatratra rahetsy ny vola miditra aminay indraindray mahatratra rahetsy eo amin'ny 5 alina aloha zany tratra foana entre 5 alina sy rahetsy isaka Alakamisy ny ristory na azonay amin'ilay akomam-borona ariary zato amin'ilay commune manana an'ilay plan d'urbanisme de détail amin'ny ilany atsimo ery amin'ny faritry ny vodivorona isika. Ny fisian'ny université polytechnique ny sitona betsaka amin'ny fampandrosoana tety indrindra fa amin'ny ilany atsimo
dia eo zany misy sarangan'olona samy anankiroa samy hafa ray le tantsaha tena le to valovotaka tompo tany teo dia misy le olona tonga no manorona trano a safidy hoe ity ny hipetraka ekena fa matetika noho le foroboroboana dia misy ny tsy fandriampahalemana tena misy a dia io zany fiara-miasa amin'ny vahoaka eo atoerana tsy akanavaka mihitsy. Ny ilany atsimo kosa indray no ahitana ny Université Polytechnique ary ponina any ho any amin'ny 3,1 any no monina ao amin'io ampahany tapany atsimon'ny alakamisy Fenoarivo io. Ny fisian'ny université lehibe ao an-toerana no tena isan'ny nampiazakazaka ny fampandrosoana tao amin'ny commune ambanivohitra alakamisy Fenoarivo. Saingy ny lafratsin'izay dia ny faharefony ny fandriam-pahalemana. Ifangaron'ny fiainana ambanivolo sy ny fandrosoana araka izany ny commune alakamisy Fenoarivo. Betsaka ny fampandrosoana mbola azo natao tao amin'ny commune io. Izay vao niforona tamin'ny taona 3 sy 4 arivo raha toa verenana tsy diana ny voarakitry ny mapa. Aiza ho aiza nefa izany fampandrosoana izany ankehitriny maharaka ny fiazakazaky ny fitombon'ny mponina ve?